Notanterahina androany kosa ny fanadinana handraisana ireo mpampianatra ho mpitsara sy ho mpiraki-draharaha eo anivon'ny Engm ary Hentitra tanteraka ny BIANCO na ny Birao Mahaleotena miady amin'ny Kolikoly amin'ny fanaraha-maso izany fanadinam-panjakana izany teny amin'ny Engm hampefilo no nizorana izany rehetra izany. Notanterahina ny maraina teo ny fifanitsanana na ny test de présélection amin'ny fifananana idirana ao amin'ny sekoly ambony manofana ho mpitsara sy mpiraki-draharaha na ny Engm. Araky ny fiaraha-miasa nisy teo amin'ny Engm sy ny BIANCO dia misy ny fanaraha-maso ataon'ny Birao Mahaleotena miady amin'ny Kolikoly mba hiarovana sy hitandrovana ny fahamarinana ilay fifaninanana izay atao ary mijery ny fanatanterahana antsakany sy andavany ny fepetra rehetra izay ny fanarahana mba hisy ny mangarahara sy ny fahadiovana ao anatin'ny fifaninanana. Ny tianay BIANCO ampitaina amintsika mpiadina sy ny ray aman-dreny rehetra dia mba tsy hirorohisaina ary mety ho fitapitahan'olona amin'izay olona izay mety mitaky vola na mangataka vola ho antoky ny fahafahana fa ny zavatra zany dia venefa tena fisolokiana mihitsy ary dia miangavy anareo zany izay sena izay tranga-javatra izay mba andeha ty amin'ny BIANCO aplaza ny mpiasan'ny BIANCO izay misy maromaro izay eto amin'ity toeram-panadinana ty mba ahafahanay manao famototorona zany olona izany. Dia eto koa dia manararaotra koa mampita hafatra ho antsika ray aman-dreny rehetra sy ny mpiady izay mety mbola anao fifaninanana mikasika ny fifaninanana idirana any amin'ny akademie militaire, ny any amin'ny gendarmerie nationale na any amin'ny polisy pirenena izay ho atao koa zany atoato fa dia mbola izy koa zany niezaka sahala amin'izao ataonay ao amin'ny BIANCO mba ahafahana fahatsika zany manana zany hoe fifaninanana madio zany ka dia miangavy antsika ray aman-dreny ny mpiadina mba tsy hirorohisaina fa andray anjara tanteraka amin'izany fifaninanana izany fa ny BIANCO zany dia hiatoka ny fahadiovana zany. Manodidina ny fifaninanana izay dia nisy ny fanamariana izay noentiny tale général ny Engm. Ny mpiadina moa zany satria faninanana ho anao tsara izy ity dia misy filiera telo: judiciaire, administratif, financiaire. Ny totaliny zany 7,750 ny totalin'ireo filiera telo ireo. Ny critère moa zany dia bac plus 4 na maîtrise na zay mitovy leta amin'izay diplôme zay araky ny sokajy. Mangataka ny fiaraha-miasa moa ny Birao Mahaleotena miady amin'ny Kolikoly raha toa ka misy ny olona mety hisoloky ka mangataka vola ho tambo ny fahafahana mba hampandre azy ireo fa anao famitorana mikasika izany ny BIANCO ka nizaniza voakasika dia tsy maintsy atao famitorana. Voasokajy anatin'ny fanaovana osika amin'ny fanadinam-panjakana izany ary enjehana ny rehetra izay tratra manao tsy mety. Rehefa vita ny fanaraha-maso atao mialoha sy mandritry ny fifaninanana ka mivoaka ny valim-panadinana dia tsy maintsy manao tombanezaka miaraka amin'ireo tompon'andraikitra voakasika amin'ny fifaninanana ny BIANCO ary ho hita ny lesoka satria voadingana fifanitsanana ity hatrehana ity mba ahafahana manatsara ny dingana manaraka amin'ny fifaninanana.